dia misaotra amin'ny tompo sika tafahona eto indray ary mankasitraka ny tompo noho ny fitahiny sy ny fahasoavany dia alohan'ny iarahantsika rehetra ao anatin'ny fiarahana miombam-bavaka dia aleo izara tenin'Andriamanitra izay ataontsika hoe ampahirezana na anatanjahana ny finoantsika mba ahafahantsika manorina ny vavakantsika amin'ny teny izay efa omen'Andriamanitra antsika. Ny epistily fahatelo nosoratan'ny Jaona. Epistily fahatelo nosoratan'ny Jaona no hovakintsika. Dia izay no andraisantsika fampianarana fohy alohan'ny idirantsika amin'ny fiombonam-bavaka. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany epistily nosoratan'ny Jaona zany. Zao vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izaho olona mamangy an'Gai io, ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka mba ambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra fa fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny azy izy izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana, dia hosoa no ataonao raha mamoaka azy koa araka izay mendrika atao noho ny amin'Andriamanitra ianao. Fa noho ny anarana no niaingany, ka tsy naka na inona na inona tamin'ny jentilisy izy. Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa Diotrefa izay teo lohany dia tsy mba nandray anay. Koa amin'izany raha tonga aho dia ho tsarovako izay asa ataony. Fa nibedibedy foana manaratsy anay izy, ary tsy afa-po amin'izany ihany fa nibedibedy foana mibedibedy foana manaratsy anay izy, ary tsy afa-po amin'izany ihany fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay tahandray azy dia rarahany sy roahany hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, aza ny ratsy no alainy tahaka fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa, ary izahay koa manambary izany, ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Nanana zavatra maro hosoratana aho, nefa tsy tiako hosoratana aminao amin'ny ranomainty sy ny penina. Fa manantena ahitanao faingana ihany aho, dia hiteny mifanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana, ny sakaiza ty manao velomanao, veloma amin'ny sakaiza tsirairay araka ny anarany avy. Dia ny tompo anie anazava amintsika ny teniny mba ampahery antsika tsirairay avy. Ny zavatra hitantsika eto dia taratasy epistily soratan'ny Jaona apôstôly ho anna mpanompon'Andriamanitra anankiray izay hitantsika hoe ny anarany hoe Gai. Ary raha ny zavatra hitantsika eto dia olona mifankahazo am-po, olona tena mifankatia, ary olona mifanohana amin'ny asan'Andriamanitra i Jaona sy Gai io. Ny zavatra anankiray ohatran'ny tena tonga avy hatrany aloha dia nahafinaritra dia ny mahita hoe misy olona izay manompo an'Andriamanitra tahaka ny Gai eto, ary fantatr'Andriamanitra ny toetrany, ny fanaony, ny
mahatoky azy hanika nataon'Andriamanitra karazana ohatra mihitsy ny fiainany izay voasoratra, nisy taratasy voasoratra ho azy manokana, kanefa ny nataon'Andriamanitra tonga aty amintsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mba ho ampitain'Andriamanitra amintsika ny afatra izay tiany ho azon'ny kristianina tsirairay avy sy ny kristianina rehetra, mitety ny fotoana ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Mahavariana be ary mahafaly ny mahita an'izany hoe misy olona zany izay tena ataon'Andriamanitra hoe fitaovana, na dia olon-tokana azy izy fa noho ny fiainany dia mahatonga afatra Andriamanitra izay tonga aty amintsika. Izay ny anankiray voalohany. Fa raha mijery an'i Jaune isika, Jaune dia apôstôly, izay apôstôly azo lazaina hoe ny tena anisan'ny zavatra manavesatra azy ao anatiny ary tiany ho zaraina mandrakariva dia ny anankiray voalohany aloha dia ny fitiavana. Ny fitiavana. Tsy maintsy mifankatia isika. Raha tsy tian'Andriamanitra isika na tsy manam-pitiavana isika dia tsy mahalala an'Andriamanitra. Ary tsy hoe mifankatiavana Andriamanitra ilay tiavina fotsiny fa ny fifankatiavana amin'ny olona rehetra ihany koa. Azo lazaina mihitsy apôstôly ny fitiavany Jaune satria zany afatry ny fitiavana zany no tena anisan'ny voiziny ao amin'ny epistily voalohany soratany dia saika fitiavana. Ny epistily faharoa dia mbola resaka fitiavana ihany, ny epistily fahatelo dia mbola manambara an'izany fitiavana izany izy. Fa raha ny tena marina, raha tsy amin'ny fitiavana ny olona manaraka ny tompo dia tsy afaka tena mahita na miaina ny fiainana izay tena Andriamanitra iainana. Ary fantatritsika koa fa na i Paoly aza dia nanoratra an'izany eo amin'ny Korintiana voalohany eo 2:12, fantatritsika ilay fitiavana izay tenen'Andriamanitra fa na miteny amin'ny fitenin'ny anjely sy ny olona azaho na tolotolodorana aza ny tena, raha tsy manam-pitiavana dia tahaka ny kipatsina maneno, tsy misy sandany, tsy misy avesatra eo anatrehan'Andriamanitra, avesa-danjany eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy misy fitiavana. Fa ny anankiray faharoa izay mavesatra ao anatin'ny Jaune ihany koa ka zarainy dia ny fahamarinana. Fitiavana sy fahamarinana. Ny fahamarinana na lelazaina hoe fahitsiana na lelazaina hoe marina dia ao anatin'izany atao hoe fahamarinana izay ambary eto izany daholo. Ary raha mahalala zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona izay ataoko hoe tezainy sy beaziny na koa hoe ataontsika hoe mpianany Jaune izay ataony hoe zanany moa satria mety izy nitondra azy tao amin'ny tompo na izy nitaiza azy tamin'ny fiangonana izay nentiny dia izao tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho izy dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanany. Mandeha amin'ny fahamarinana. Zany no anisan'ny tena zavatra nahafaly ny apôstôly Jaune. Ary tsy hoe mandeha amin'ny fahamarinana fotsiny dia tany amin'ny mangingina tany, fa raha ny zavatra hitantsika ka mahatonga ny Jaune manoratra eto aza dia hoe reny tonga any amin'ny ataoko hoe any am-potsofin'ny Jaune ny laza nyzany atao hoe fandehanany gaio amin'ny fahamarinana izany. Tsy zavatra miafina fa zavatra tena fantatry ny olona rehetra, hitan'ny olona rehetra, tsapan'ny olona rehetra ary misy fiantraikany any amin'ny fiainan'ny olona ka mahatonga azy afaka manambara sy mitantara sy miresaka mijoro vavolombelona fa tena mandeha amin'ny fahamarinana izany gaio izany. Zavatra tiako zaraina amintsika dia ny hoe amin'ny maha marina antsika dia satria no hamarinan'Andriamanitra dia tsy tokony ho marina miafina. Araka ny tenin'ny tompo manao hoe tsisy mandrehatra jiro ka avy eo dia saromany ao anatina vatana fa marina izany. Fa marina izay tena mandeha any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fiangonana, any amin'ny birao, any amin'ny asa aman-draharaha, any no tokony ahitana an'ilay sika marina. Tsy hoe any amin'ny tokantrano akory tsy hoe tsy marina, tsy izany. Tsy hoe any amin'ilay fiainantsika manokana tsy idiran'ny rehetrarehetra tsy hoe tsy marina koa,
Fa raha ny tena marina zany filazan'ny ten'Andriamanitra dia avy amin'ny habeany eo am-po ny voan'ny teny etỳ ambava, avy amin'ny habeany eo anaty ny voan'ny zavatra mankany ivelany, ahafahan'ny olona mampahafantatra hoe iza marina moa izy, ary iza marina ny ao anatiny, iza marina mitarika azy, iza marina no manosika azy hanao zavatra anankiray na tsy hanao zavatra anankiray. Ary zany foana efa averimberiko ihany izy kanefa tiako tsindriana foana hoe zany anie ny antony nanamarinana an'Andriamanitra raha vao nanolo tena ho azy isika dia nohamarininy mba ahafahantsika mandeha amin'ny marina, mba ahafahantsika manao ny marina, ahafahantsika tia ny marina, mahafantatra ny marina ary miaina ny marina. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izany aho izao dia ny ahafantarako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny izany. Ankoatran'izay raha ohatra ka izay no ataontsika hoe mahakasika antsika dia ilay zavatra ataon'ny Joneta koa dia anisan'ny andraisantsika lesona sahala amin'ny hoe amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra azy izay mety manana olona fehezina, mety olona tarihana, olona ampianarina, olona tezaina sy beazina, dia any amin'izay le fandehanany amin'ny fahamarinana izay no nanabeazany sy nitaizany. Tsika ny olombelona rehetra dia tsy maintsy misy olona foana tsy maintsy eo ambaniny, tsy hoe ambaniny fa hoe misy ametrahany dindo. Mety ho taizana io, mety mampinamana io, mety miara-miasa, ny ankonana sy ny fianakaviana moa dia efa mazava ho azy. Fa tsy maintsy mifandray foana. Dia midika zany tsy maintsy misy zavatra foana avy amiko raisy ny hafa. Tsy maintsy misy zavatra foana avy amiko miampita any amin'ny hafa. Misy dindo zany. Ary tsika tsirairay avy eo dia manana tontolo mpandindona. Zany hoe tontolo izay manodidina antsika dia afaka ametrahantsika dindo na andefasantsika dindo avy aty amintsika. Tsy ratsy foana akory izay zavatra izay. Fa ny tena zava-dehibe dia inona no ampitaiko any amin'ny hafa rehefa mifanerasera amin'ny hafa. Ny anisan'ny anankiray ataon'ny Joneta dia ny fanaovana ny olona ho marina koa. Fanabeazana ny olona ho marina. Fitaizana ny olona ho marina. Fitoamana ny olona ho marina ka ahatonga azy afaka ho resy ho fantatra any amin'izao tontolo izao. Ohatrany hoe manao karazana le hoe menaka mipetaka amin'ny taratasy dia avy eo mandeha dia mihitatra dia tahaka izany ny zavatra tokony ho isy. Zaho mampianatra, zaho mametraka ny dindoko amin'ny hafa, na zanako, na zaza tezaiko, na zaho mampianatra, na olona mifanerasera, na namana na sahala amin'izany, dia atao fantatra fa zaho mandeha amin'ny marina mba hianaka izany zavatra izany. Izay le zavatra tiana hozaraina amintsika amin'ity teny izay nosoratan'i Jaona ity epistily ho an'ny Gaio. Ny zavatra sasany ao aorianan'izay moa dia azontsika andraisana lesona ihany, fa le momba ny fahamarinana teo ny tena nanavesatra. Ny zavatra ohatra hoe ny zavatra hita koa ao anatin'ny Gaio dia ny hoe olona mahatoky izy amin'ny fandraisana vahiny na dia tsy fantany azy. Ny zavatra nisy tamin'ny tantara tany aloha tamin'ny andron'ny Jaona sy ry Paoly sy ry Gaio reto dia izao ny fitoriana amin'ny filazantsara dia sy ny fampianarana ny ten'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra nandehandeha mitety tany, mitety vohitra, mitety tanàna dia nandehandeha. Saingy ny olana dia izao ireny olona ireny tsy afaka tena niditra tany amin'ny atao hoe trano fandraisam-bahiny. Ny antony dia voalohany eo aloha ny ara-bola, ny kristianina fahizany sy hoe dia olona mpanan-karena sy mpanana be daholo, fa tereniny fitiavana ny tompo sy ny avesatra ny filazantsara tiana ho zaraina dia nandeha nitety tanàna. Teo koa ny fanenjehana dia nandeha zareo dia nandeha tany dia sady nampianatra ny ten'Andriamanitra no nitory teny. Ny faharoa amin'ireny trano fandraisam-bahiny ireny tamin'izany dia sady misy fiainana maloto, misy fivarotan-tena, fisotro-toaka sy ny sahala amin'izany. Hany ka tsy afaka tena hoe miditra amin'ilay trano fandraisam-bahiny le kristianina satria lasa ao anatina tontolo izay tsy mifanaraka amin'ny toeam-panahiny. Dia izay nahatonga ny kristianina
nampirisiana mihitsy andray vahiny tahaka ny ataony Gaio eto, satria rehefa miditra any amin'ireny kristianina any amin'ireny toeran'ireny ilay mpitorona mpampianatra ny ten'Andriamanitra, dia afaka manana toerana izy atoriana, isakafoanana, indrindra afaka ivavahany, afaka anaovana ny fanompoana zay tokony anompony. Ary zany anisan'ny nampalaza ihany koa any Gaio, mandray vahiny na olona tsy fantany azy, fa fantany fotsiny fa kristianina, fantany fotsiny fa manaraka an' Jesosy Kristy, fantany fa mpampianatra ny ten'Andriamanitra dia raisiny. Soratra masina no tenintsika hoe mazotoa mampandroso vahiny, fa misy amin'ireo azany nampandroso anjely fa tsy fantany. Dia izany ny zavatra hitantsika eto, ary zany no anisan'ny nahatonga ny filazantsara nandroso vetivety tamin'izany fotoana izany, satria nisy fifampitokisana teo amin'ny samy kristianina, samy nanara-dian'i Jesosy Kristy. Dia zany mihitsy ny voalaza eto hoe reny jaona any amin'ny toerana izay nisy azy any ny zavatra nataony Gaio ity, satria le olona tao rehefa nandalo ka mifanina tamin'ny jaona dia nijoro vavolombelona ny amin'ny fitiavan'izany Gaio izany dia ampandroso. Ary zany ihany koa dia lazain'ny teny Andriamanitra hoe karazana fiaraha-miasa amin'ny fahamarinana, zany fifandraisana mifankahazo am-po. Taddio tsara fa Jesosy Kristy nametraka mihitsy rehefa nitady azy ny reniny sy ny rahalahiny tao alatrano, rehefa nampianatra tao an-trano anankiray izy, dia niteny taminy hoe ao ny olona niteny taminy ao ny rahalahinao, ao ny reninao. Dia hoy Jesosy, iza moa ny rahalahiko, iza ny anabaviko, iza ny reniko? Zay miainy ny ten'Andriamanitra ka mamakatoan'izany reny no rahalahiko. Indikan'izany misy fianakaviana vaovao naoron'ny tompo dia ny fianakavian'ny mpino. Tsy manafoana ny fianakaviana ranofo izay miteraka sy ny rahalahy sy ny anabavy izany akory, fa io fianakaviana anankiray tena fianakaviana miorona mihitsy. Ny fisiany io azany maharitra mandrakizay, fa ny fisian'ny fianakaviana ranofo raha toa ka misy tsy manolo tena ho an'ny tompo ireny olon'ireny, hita ambonin'ny tany dia mijanona fa any an-danitra tsy misy tohany. Fa raha toa ka ho amin'ny tompo ny olona ny fianakaviana dia mitohy hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zava-dehibe izany. Zany nahatonga an'i Jesosy niteny tamin'ny Jaona hoe raha lehilahy io ny reninao mantsy ny Maria dia raha vehivavy io ny zanakao, satria afaka miray ho fianakaviana iray ny atao hoe kristianina. Ary zany no fifampiatranoana izay nataony Gaio eto ka nampalaza azy tamin'ny rahalahy. Hatreo angamba ny zavatra azontsika hifampizarana, fa tsy afaka dia tena ho zaraina daholo ny zavatra rehetra noho ny fotoana tsy ampy, fa dia tompo any hampahery antsika amin'ny alalan'izany teny izany mba hahatonga antsika olona tena manana modely an'i Jesosy Kristy izay ambony noho ny olona rehetra, kanefa koa manana olona izay azontsika fantarina ny fiainany ao anatin'ny soratra masina, satria ny teny soratra masina hoe voasoratra ireny mba fianarana ao antsika. Ireny tantarana mpanompon'Andriamanitra ireny misy andry Gaio izay fantatsika hoe izany ny fiainany, dia mba hanahaka azy ao amin'ny Kristy koa isika, ny amin'ny fahamarinana, ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ny amin'ny fahazotoana mampandroso. Mety tsy izany intsony ny endriky ny zavatra ankehitriny, fa inona ny azoko atao, izay no mipetraka amin'ny inona ny azoko atao mba hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, mba hampandroso ny fahamarinana, mba hampandroso ny fitoriana ny filazantsara. Misy foana ny azoko atao, inona izay, ary dia ataoko tokoa izany, irotsahako izany. Ka raha misy ny laza dia ho an'Andriamanitra, raha misy ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra, fa raha misy kosa ny fijoroana vavolombelona izay hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, dia mba ho fantatra manerana ny olona rehetra sy manerana ny tanany izany hoe miasa Andriamanitra amin'ny alalako, dia mahatanteraka zavatra lehibe sy mahagaga ho voninahitra ny anany. Izay no fampaherezana tiana ho zaraina amintsika tsiraray avy, dia ny tompo anie hametraka izany teny izany haniry ho avy zato eny ao anatin'ny fiainantsika tsiraray avy, ka mba ho voninahitran'Andriamanitra ny fiainantsika. Dia mbola araka hivavaka ihany isika hamarana izany teny izany. Misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy fa noho ny fahasoavanao dia afaka mandray, afaka mandre, afaka mahazo teny izahay dia ny teninao. Mankasitraka tompo. Mankasitraka anao fa misy olona izay tena fidinao ary nataonao fianarana ho anay koa azy.
salamogai eto. Misaotra tompo ny aminy, ary misaotra noho ny ampahafantaranao anay fa fifaliana ny mandre sy mahita fa mandeha amin'ny fahamarinana ny olona. Ampio izay mba tena hivelona sy aina ary andeha amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra, ary tsy hanao tsirambina ny amin'izany ry tompo, fa Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra masina ianao rainay, ka tianao izay tena hiaina amin'ny fahamarinana tahaka anao. Mampahereza anay tompo, mba hijoro izay mahitsy sy marina eo anatrehanao amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny zavatra tenenina ihany na amin'ny zavatra atao, fa na amin'ny zavatra any anatin'ny sainay izay tsisy mahalala any azy, na ny zavatra anatin'ny fonay izay tsisy mahafantatra azy, dia tena ho marina sy mahitsy eo anatrehanao mandrakariva. Misaotra tompo, fa Andriamanitra velona. Ampio koa izay mba hifanampy, hifanohana amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Nataonao fianakaviam-be iray izay kristianina, dia ao koa tehirizinao izany maha-fianakaviana izany ao amin'ny fifankatiavana tsy mety tsara velantsiny, fifankatiavan'ny mpirahalahy, mpianadahy, mpirahavavy tsy miangatra, ary fifankatiavana maneho ny fitiavanao Andriamanitra anay, mba ahafantaran'ny olona fampianatra ao tokoa izay. Dia ampio izay tompo mba hay hijery izay fantatrao fa tokony ataonay, ahafahanay mampandroso ny fitoriana filazantsaranao, fanapariahana sy ny fampianarana ny teninao manerana ity izao tontolo izay ity sy eto amin'ny firenenay. Ray malalo, misaotranao izay fa miteny aminay mandrakariva ianao, dia ho anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen.